Misia mazava fandarana fikaron'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilany Vato missionnaire. Misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina. Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana. Miarabanao ndray havana afaka miona amin'ity fotoana men'ny tompontsika ity fampizarana dia ho amin'ny mandrakariva ny tompontsika tao hivavaka sika ry havana. Andriamanitra io eo anatrianao zay no tanteraka ny fifampizarana. Asainao miverinao amin'ny teninao zay mba hanana ny fomba fijerinao ka ho afaka amin'izay rehetra tsy sitraponao, indrindra raha mandinika ny amin'ny arena sy ny vola ato amin'ny baiboly izay. Dia mankasitraka anao zay amin'ny fitarihana rehetra zay tanterahanao mba hampisy fiadanana. Saotra Jesosy. Amen. Ary havana mamitona kely vetivety azy zany ny zavatra ataontsika tamin'ny farany. Nahiditsika tao amin'ny ato amin'ny baiboly zay mizara roa lehibe, fizana roa lehibe ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao. Tao amin'ny fanekena taloha zany ny arena dia hitatsika hoe amin'ny fananana no maritana azy ny ozy ny ondry amano sy ny volamena sy ny volafotsy sy ny fananana olona be dehibe manompo ny teny eo zany amin'ny tantaran'ny Abrahama nahitatsika an'izany tantaran'ny Joba, ny tantaran'ny Solomona ihany koa nahitana an'izany zavatra nyresahan'izany. Fa saingy ao amin'ny Salamy fahatelo amby fitopolo koa nefa dia nisy tokoa ny olona izay nomena ny arena saingy tsy nanatanteraka izay hevitr'Andriamanitra dia nivadika ozina le arena fa tsy lasa fitahiana intsony ka totofan'Andriamanitra reny izy mba tsy hafantarany ny toerana misy azy. Kay moa eo amin'ny masolafaka ny nametrahan'Andriamanitra azy ary dia any amin'ny farany izy dia lazain'Andriamanitra lazain'ny soratra masina ny Salamy fahatelo amby fitopolo hoe aripaka Andriamanitra ndray mpimaso ka tsy mahita ny anjara tsara. Fa ao amin'ny testamenta taloha mantsy le arena sy vola tokoa dia manana endrika sakramenta. Zany hoe famantarana hita maso sy azo tsapahitanana ilay fahasoavan'Andriamanitra mitasy manome. Kanefa izany arena sy vola izay famantarana hita maso ny fahasoavan'Andriamanitra zany dia izay nomeny an'izany dia amin'ny lalan'ny fanekena anankiray no men'Andriamanitra an'ilay izy. Ka le fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ilay olona novatsian'Andriamanitra arena sy vola fa tsy le olona avy hatrany ka tsy le olona mihitsy akory zany no lasa tompon'ilay izy fa le fanekena zay nataon'Andriamanitra no tompon'ilay arena. Ka i Abrahama no anakay tamin'ireny fanekempakatoavana no totofan'Andriamanitra men'Andriamanitra arembe satria izao ny ten'Andriamanitra hoe ho fitahiana amin'ny firenam-bonin'ny tany ianao. Dia iny Abrahama iny no zany endrika anankiray amin'ilay fitahiana zany fa mety ampahankely ihany eo amin'ilay fitahiana zany izay le hoe fananana rembe mba hozaraina ka omena an'izay tsy marina dia hita hoe tena mitaha Andriamanitra. Takan'izany koa Joba, takan'izany koa Solomona, indrindrindrindra Solomona lay mitondra lay fanjakana hita maso teto ambonin'ny tany endrika ilay fanjakan'Andriamanitra izay ho avy aoriana feno arena ny fampizarana ka nahitan'ny olona ny fahendren'Andriamanitra ny arena be sy ny fahatsarana sy ny famirapiratana zany fanjakana zany. I Solomona io azy ary amin'ny faran'ny tantarany rehefa mivadika dia nanjary ny totongana ka simba tanteraka ilay endrika sy ilay izy ry havana. Dia zay zany le hitatsika ao amin'ny Salamy fahatelo amby fitopolo koa nefa dia misy an'izay hoe olona nomena an'izay zavatra zay tsy nanatanteraka ny adidiny. Tena adidy mihitsy zany ilay fizarana ny fahasoavan'Andriamanitra hita maso io dia arena sy vola adidy ho zaraina ho an'ny hafa mba ho hitany manodidina hoe tena mitaha tokoa Andriamanitra. Fa rehefa fikirin'ny olona le izy zany dia manjary Andriamanitra meny manodidina tsiny hoe tsy aiza koa Andriamanitra zay mitaha nefa le lalana zay tokony hampitany le fitahiana mankany amin'ilay hafa no tsy nisokatra fa nitehirizina ho azy samy rery. Fa mitina an'izay fa ankehitriny koa tsika dia jery ato amin'ny testamenta vaovao ry havana. Ahoana kosa ny filazan'ny testamenta vaovao zany zavatra zany. Dia fa nilaza tamin'iny hoe nisy zavatra nitranga tao amin'ny elanelan'ny testamenta taloha sy testamenta vaovao
de ny fahatongavan'ny Kristy, ka i Kristy zao no hany sisa fanehoan'Andriamanitra ny fitahiny fa tsy zavatra hafa intsony fanehoany hita maso zany fitahiny zany. Ohatra ny Romana 5:22 mazava tsara hoe Andriamanitra tsy niaro ny zanany lahatokany fa nomeny antsika monjy antsika izy, moa tsy omeny miaraka amin'ny maimaimpona koa va ny zavatra rehetra, miaraka amin'ny Kristy zany nanomezana an'izay fitahiny zay ankehitriny, fa i Kristy no endrika lay fitahin'Andriamanitra any sisa ankehitriny. Jery perikopitsika ary avana anankiray zay anehoana zany toe-javatra zany ary atao amin'ny Luka 4:12 hatramin'ny 7 mety mamaky an'izany mba ho amban'ny masotsika ary iverina on-tsaina le zava-misy. Jesosy lay miteny, aroy zaho aminareo, aoka mamoana tsy marina metinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo ho any amin'ny fonehana mandrakizay anareo rehefa lany zany. Ary zay matoky amin'ny kely indrindra de matoky koa amin'ny be, zay tsy marina amin'ny kely indrindra de tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy matoky amin'ny mamoana tsy marina nareo izy anao atoky anareo amin'ny tena rena, ary raha tsy matoky amin'izay an'olona ianareo izy anao nome an'izay anareo, tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiny, na ny anankiray ho mbany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Jesosy rehefa nare miteny de kinasiany Jesosy Andriamanitra sy tompo ary mitovy laharana Andriamanitra rainy Jesosy Kristy sy mamona. Rehefa mijeatsika izy zany tsika olombelona de mahita izy fa manana tompo roa tsika, na de kristianina aza de zay no nahitan'ny Jesosy azy, manana tompo roa tsika zay tompontsika. De mitompo miteny hoe tsy mahay manompo andro anankoroa reo nareo, fa ny anankiray ihany ny ainareo, na Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompo, na i mamona, fa tsy hainareo manompo an'Andriamanitra sy mamona araky ny tenin'i Jesosy. Kinasiany Jesosy Andriamanitra sy tompo izy ary nomeny anarana mamona. Rehavana tsy fomban' Jesosy no manome anarana zavatra ohatran'izany fa matoa izy manome anarana de misy antony manokana ataony tahaka ny olona anankiray, ary ny olona moa zany de tsy inona koa fa hery mitarika ho any am'izay tiany atao, ka manana an'izany toetra zany le mamona. Ny mamona moa zany de tsy inona fa ny fanahy zay miasa ao anatin'ilay vola sy ilay vola, zay zany natao hoe mamona eto, fanahy miasa ary ilay vola amin'ny vola taratasy na iny piesy eny ampelantananao iny. De zao rehavana nomeny Jesosy anarana io, ka ny anarana nomeny azy de hoe mamona. Ny fototeny am'izany mamona zany ao amin'ny teny Hébreu fototra zany de MN. Ao amin'ny teny Hébreu moa fantatsika fa tsy misy zanatsoratra zany fa renitsoatra avokoa, ka M sy N le fototeny, fa nasiana M ndray ry anoloana de lasa hoe MMN zany le mamona zany, ka dikan'le MN tompoko ao amin'ny teny Hébreu fototra de hoe azo antoka, azo enkinana, ny tena izy, zay zany le MN. De amen'Andriamanitra anara tsamirery izy nom propre, kanefa koa anara maneso an'le mamona zany hoe MN, hoe le misantoka ho azo antoka, le azo enkinana, le misantoka ho tena izy, zany mihitsy le izy zavana. Ary tsara mampatsiaro amitsika fa lay fototeny hoe MN io kongy nipiran'le teny hoe amenna, ary ndikan'le teny hoe amenna fantatrao tsara hoe zany tokoa ny hoe izy azo enkinana zany ho tanteraka tokoa zany amin'ny fotoanany zay kendren'Andriamanitra azy, ka ny amenna zany de hoe lay azo antoka. Ary de nomeny Jesosy anarana an'izany mihitsy zany le vola hoe MN, anara maneso lay mpisantoka ho azo antoka, lay tena izy, lay azo enkinana anakinana ny fiainana. Hiteo tary zany le avana fa tena tompon'ny asa le mamona fa tsy zavatra ampiasaina. Ataoko amin'ny teny frantsay ho an'ny olona kenikeny koa ny sainy mandrazy hoe tsy objet zany le mamona fa tena sujet, mibaiko ary mitarika am'izay tiany ale. Tompo izy zany, arak'izany fahitan'ny tompo azy zany, ary atao amin'ny baiboly ry havako, ny tompo de mahay ny zavatra rehetra, hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Sahako milaza anao rehefa namaky ny baiboly tsika, raha 100 isan-jato ny zavatra hain'Andriamanitra, de sahako milaza aminao fa ny 5 isan-jato
ain'Andriamanitra de ainy mamona. Zany hoe misy zavatra tsy hainy ihany zany fa ankilasiany Jesosy ho tompo izy a de mainy zavatra rehetra koa izy. Mame ohatra zany, mila mofo ve anao? De avoay fotsiny le taratasy anakoroany anakitelany aminao misy ohatra hoe 200 fa ainy mamona mame anao mofo, atakarozy mofo iny de mahazo ianao. Mila hena hoanina, avoay fotsiny le taratasy a misy marika hoe 2 alina de 5,000 de pivon'le 1000 a de atakarozy fa mahazo ianao, mahazo hena. Mila fiara, avoay fotsiny le vola. Mila trano, avoay fotsiny le vola. Ary ny tena manahira anazy ariavana malalo amin'ny tompo de izao a, mila fitiavana, avoay fotsiny le vola fa azo fitiavana ianao. Ainy ty mamony ty ny zavatra rehetra, tsisy zay tsy ainy. Ary zany a no mahatonga ny olona miazakazaka manatona azy. Efa nambahantsika te moa zany fa hoe kilasiany Jesosy ho tompo izy. Eo anatrehantsika, raha mijery atsika izy de lasa mana tompo anankiroa tsika, dia Andriamanitra sy mamona. Ary zao hoe ny olona koa arak'ilay fiteny malagasy hoe ny vola amin'ny maranga, zay manana azy koa dia miseho ho tompo ny zavatra rehetra, de mainy zavatra rehetra koa. De lazaina hoe tena olona ny vola ny maranga. Ranga zany moa zany de olona manana voninahitra lehibe, ajaina sy ny sisa zany. Ka io vola io zany no am'zany toerany zany, maranga am'zany toerany zany, arak'izay filazatsika amin'ny fomba fitenitsika azy zay. De azo toizana koa ne zany raha amin'ny hevitra anankiray, fa mitovy ihany ny hevitra, ny vola amin'ny maranga, fa zay tsy manana azy koa de ohatra ny lamba miaha fotsiny. Tsy mananteny na de manana hevitra tsara aza, hoe tsara zany hevitra zany fa aiza ny volana tanterahana zany hevitra zany, tonga de mangina le tombokevitra. Koa izy raha tsy manana koa, zany hoe hitatsika zany fa tena sakanany ty mamony ty zany a ny zavatra rehetra. Ary raha misy asan'Andriamanitra ho tanterahana aza de tonga mialoha avy hatrany hoe aiza ny vola, aiza ny ety manao an'izany, de tena tazana zany a fa tena tompo marina, tena Andriamanitra mibaiko mihitsy zany le izy, tena sujet zany izy fa tsy zavatra ampiasainy. De mety misy miteny zao manao hoe zay tsy manompo vola fa ny vola manompo anay. Mba voalohan'ny eritreritra hoe zao zavatra resahako aminareo zao, inona moa mampitsangana anao amin'ny 4 maraina io ndeha ho aiza ianao? De zay voavarinao andeha hitady vola. Avy aiza moa ianao alipody io amin'ny 10 alina, miraika amby 10 alina akoatran'izay mety ho ditranao any, fa avy aiza ianao io? Avy nitady vola. De iza am'zany ny tompo? De iza amin'ny mpanompo? Iza amin'ny manetsika? Iza no mibaiko? Ny vavatsika no miteny hoe tsy manompo vola, fa ny pratikatsika de hita fa tena manompo azy isika, ary manompo azy amin'ny fotoana rehetra ao anatin'ny ray andro zay mbola men'ny tompo atsika isan'andro. Toizatsika riavana ny famakafakatsika araka ny soratra masina ny am'ty vola ty zay nomeny Jesosy anaratsy am'rery hoe mamona, ary anara maneso satria milaza azo sy misantoka ho azo antoka sy azo ekinana izy io. De jerotsika ny toetrany amin'ny perikopa mivakina teo zany, Lioka 4:15 ka hatramin'ny 17. Eo amin'ny 15 zany a, ny toetra amin'ny mamona de hoe aoka mamona tsy marina entinareo mahazo sakaiza, mba ho raisin'ireo any fonena marak'izay no rehefa lany zany. Tsy marina izy, injuste no teny frantsay, zany hoe izy mantsy a mahatonga azy hoe tsy marina, de izy le misantoka ho manome antoka ny amin'ny fiainana, kanefa tsy afaka anome an'izany akory izy, manome an'izay le antoka diso zay le izy,
ozy ny tompo mantsy tam'le mpanakaina anakay zay ato anatin'ity soratra masiny ty any hoe mibetsaka ny arena azo an'lay olona anakiray de hoe mitsara mihinana fa mibe diabe ny zavatra azonao ry fanahy de ozy ny tenin'ny tompo hoe anio alina raina aminao fanahanao ko anizy reo fanahana mivorinao teo reo anio alina raina fanahanao tsy mahantoka ninina mandanga zany a tena tsy marina izy zany a mpisandoka ho azo antoka zay ny toetra ny voalohany. Ny toetra ny faharoa amin'ny andin'ny fahafolo ary zay matoky amy kely indrindra de matoky koa amy be ary zay tsy marina amy kely indrindra de tsy marina koa amy be. Izy zany ny kely indrindra ao amy fiarahana amin'Andriamanitra raha lahatra ao zany ny tohotry ny sotoavina système de valeur zany échelle de valeur amy tohotry ny sotoavina raha lahatra ao zany am'zany hoe miaraka amy tompo zany de ny vola no ery amy farany mbany indrindra izy ny kely indrindra tsy kely fotsiny fa ny kely indrindra ery amy farany gisy ery zany io vola io zany raha ny filazan'ny tompo azy raha te hiaraka amy tompo ianao tsy efa zany koa ve ny lazany ato amy lika toko fasimbey folo andiny fafitoambey folo ny am'ireo mpanompon'ny olona zay nomeny farantsa folo avy rehefa andeaka amy fanjakana izy de miverina avany izy de ny tonga nanao tatitra reto le mpanompo reto de ony andiny fafitoambey folo hoe ity ny farantsanao ray nazahoako tombo farantsa folo de zao ny valiteniny nataon'le tompony lay andrinda zay nandeha naka fanjakana izy ary izy taminy tsara zany ry mpanompo tsara satria natoko tamy kely indrindra ianao de manapa-tanàna vola natoko tam'le vola le farantsa satria tena vola le farantsa tena vola de natoko tamy fampiasany vola io izy ka le hoe mahatoky eto zany tsy hoe resaka moraly fotsiny araky zay mety niverina azy hoe atramina raimbolanja de tena tsisy mipika tsy zay fa resaka moralina fotsiny zany fa ty tena resaka ara-panahy fototry ny finoana miaraka amin'Andriamanitra io no kely indrindra ka rehefa ainao mahatoky ianao amy fampiasany kely indrindra io de mahatoky keo ianao am'zany arena zay tian'Andriamanitra omenanao zany izy ny kely indrindra ao amy fiarahana amy tompo Andriamanitra zany. Mario tsara izy tsy miteny tsy ilaina ny vola na tsisy ilana zany tsy niteny zany izy ary tsy afaka miteny zany kio zany fa izy ny kely indrindra ho izy alahatra eo amy tohotry ny sotoaviny zany de izy ny ery amy farany ambany fa inona le olana am'izay rehefa ihevitra raha ny fiangonana rehefa hikarakara zavatra ny kristianina amy maha-olotsotra azy de io vola io mihitsy ny tonga de mibahana ndeo tsika andeha anao vakansa kely any Morotsiraka aizy vola tsy azo atao zany satria tsisy vola anao tafika masina amy fiangonana ria lavitra any amy toerana sarodalana sy aizy vola de voasakana mandrakariva zany le asan'Andriamanitra fa lasa la kely indrindra zany zao no mibahana eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra ry havana. Inona ny toetrany eo amin'ny andininy faharakambey folo ondray izy ko raha tsy mahatoky amamoana tsy marina nareo izy raha toky anareo amy tena arena eto izy zany de hoe tsy marina ihany koa ka eto am'ty tsy marina ty zany de mifanohatra amin'ny hoe tsy tena arena izy zany le tsy marina tery masy de hoe mpisandoka ho azo ekinana fa eto kosa izy zany tsy tena arena izy io arena io na aren'ny tany na arenany an-danitra tsy tena arena ny vola mamoana araky ny fijeriny tompo azy zany ka tia no fantatsika ary tia ny anafahana atsika eo am'izay mamatotra atsika eo zany tsy tena arena izy anefa ny olona am'izao fotoana zao de zay io arena io no andanjahan'ny olona i vola io no andanjahan'ny olona anakiray io vola io no ijereny hoe tena olona be voninahitra iny na olona mahavita iny sy ny sisa de io vola io zany lasa io koa ny anakina amy fiainany ray manontolo fa io zany ny arena satria io koa mavita mividy zavatra be dehibe amin'ny alalan'ny takalo atao zany de mahazo zavatra be dehibe io zany tsy tena arena tsy mahantoka ny fiainana mandrakizay io arena io ndriavana ny soratra masina moa zany fa inona kay ny tena arena ozy zao tsy fa inona zany ny tena arena
de raha miveriny amin'ny andininy fasiviny ianao de zao ny tena reny ho izy ny tenin'ny tompo hoe aoka amin'ny mamoana tsy marina oentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo ny fonenana mandrakizay nareo efa lany zany ny tena rena zany a de lay momba ny fonenana mandrakizay fanomanana zany zany ary ny tompo miteny an'izany hoe aoka nareo tsy anakarena fosiny ety ambonin'ny tany fa aoka nareo anakarena any an-danitra ary rehefa jevanao zany ny tontolo manodidina an'ireny teny reny contexte am'ireny de hitanao am'izay hoe le fitorinan'ny filazantsara le azahoana sakaizana fonenana mandrakizay le fanambahana amin'ny fitiavan'Andriamanitra mba hatonga an'le olona io tonga any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary rehefa lasa any ianao zany a amin'ny fotoana zay hodina de ozy izy hoe reny le melo lalana anao any de ireny le hitsenanao any ka hoy izy hoe nono nataonao de indro fa tonga ty amin'ny Kristy ty amin'ny fonenana mandrakizay satria ianao nainampiasa lay kely ndray teo am-piatananao ka nahazo namana be de be ho any an-danitra ianao amin'ny fotoanandro ono mba manana namana hitsehanao any an-danitra ve ianao sa variana fotsiny amin'ny arenin'ny tany ka tsy mba nanoana amin'ny fitoriana filazantsara na tena nandeha mihitsy ny torany filazantsara mba azahoana namana ny fonenana mandrakizay mamoana tsy marina tsy tena rena andiny faharoambe folo inona nitoetra an'le mamoana araha tsy matoky am'izay an'olona ianareo izy anao anome anareo zay anareo aika zany le arena raha izany le vola ny mamoana tsy anao ka izy io tsy anao ary tonga de tsoko ny eritseritra amin'ny tonga de misosa manao hoe an'Andriamanitra amin'ny mamoana tsy tompoko tsy an'Andriamanitra mamoana tsy any devoly mamoana sady tsy anao mamoana le vola zany zany resantsika zany sady tsy an'Andriamanitra izy tsy any devoly izy tsy anao le izy fa anizy ary de anaty baiboly ne mazava ny tenin'Andriamanitra am'izay indray mandeha nanatina ny Jesosy ny Herodianina sy ny fariseo de ozy ny soratra masiny hoe akafanahany Jesosy hoe mety ve mandohetra ny Kaisara sa tsy mety ny Herodianina de mpomba amin'ny fitondram-panjakana de raha miteny Jesosy hoe aza mandoa de ozy ny Herodianina hoe manohitra fanjakana de mivonohon'ny olona Jesosy raha ohatra indray ny fariseo indray le mpitazona arabaky teny ny soratra masina de hoe raha izy miteny ndray hoe mandoava de hoe io fa manohitra ny soratra masina satria ny Herodianina ny fanjakana mpanjanaka moa zany tam'izany fotoa zany de tsy eken'ny fariseo mihitsy de manjary hoe tsy mety zany de lasa hoe meloka koa izy androso zany Jesosy maty ray be emitra maty reny be tsy etrika raha teo de maty ho azo eo fotsiny fa de izy ihany nanao valy teny hoe itaty hoe le vola jereko sarin'izy io sonian'izy io ho Jesosy de zareo any namaly ary zay le zay le fomba tsara indrindra avela le olona ihany nahitan'le marina de mivoaka avy any anatiny hoe ay tena zany tokoa ka izy zay vao tena tonga saina izy any Kaisara io izy ry zareo de ho Jesosy zao ariny izy ameo any Kaisara zay any Kaisara fa ameo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra aikay zany le mamoana kay zany any Kaisara Kaisara zany tsy inona fa ny fitondram-panjakana titre hoe Kaisara fa tsy anaral'olona akory amin'ny fanjakana ary ny fanjakana manapaka hoe ovana amin'ny vola apiditra vola ray alina ariary tsika zao apiditra vola roa alina ariary izy tsika zao de manjary manakero azy lay mamoana vokatry lay fanapahan-kevitra nataon'ny mpitondra fanjakana fandimby amin'ny fotoana nefa amin'ny fanjakana mamoana fa tsy an'ny olona akory ry havana de io zany am'izay ny andolo-kafa le izy fa tsy anao de eo am'izay zany tsika amarana azy ahoana kosa ny fifandraisan'ny tompo sy ny mpanompo ary ny tompo moa zany de Andriamanitra sy mamoana araky ny filazan'i Jesosy azy fa isika no mpanompo ary za samy milaza mahazo antoka fa ianao mianao ankehitriny zao de milaza ianao Andriamanitra ny tomponay fa tsy mamoana de misy fifandraisana amin'io Andriamanitra tompony io zany na mamoana na Andriamanitra de hoe raha matoky amy kely raha matoky amy be raha tsy matoky am'izao raha resaka relation de fidélité zany zany hoe fifandraisana mahatoky zany no fifandraisana amin'le tompo atao amin'ny baiboly zany eo amin'ny fiainana andavanandro zany ry havana raha teo mahatoky amin'ny mamoana anao de takalo no ataonao manakalo ianao fa ny azy zany tsy misy an'izany fa hoe takalo anao mila anao trano tsika ry havana de hoe aiza ny takalony aiza ny vola de anao de rebirebena le olona amina sakafo lasa mivarotra bie na asina zao na asina nidy de misy takalo be zany de zay vao mamoaka vola le olona ana de misy tombony arak'izay ny everana azy zany mifanaon'ny olona foto-kevitra fiasa amin'ny mamoana zany takalo zany
fa atao amin'ny baiboly kosa raha te ho matoky amin'andriamanitra ianao dia misy an'ilay soratra masina aitsenjery iny ato amin'ny jona toko 7 andiny fahinambe folo manao hoe toy izao ny tiavan'andriamanitra n'izao tory izao nomeny ny zanany raha tokana hoe tsy niteny takalozy ny zanany raha tokana nomeny zany hoe amin'andriamanitra zany a tsy misy afa-tsy mifanomezana malalaka fa tsisy takalo zany ka ianareo mpivaritra biareo a matetika de hoe ty ny masokarena an'le hotellerie andao atao hoe 2 alina ny masokarenany de lehibe amidy 5 alina de maninona raha tena teo fidèle amin'andriamanitra ho matoky amin'andriamanitra lay tombony 3 alina raha tonga de omena fotsiny fa zay no ato amin'andriamanitra no mandeha ary zay ny fijerin'andriamanitra azy ary efa manao an'izay ianao a de rava ny mahatompo sy andriamanitra ny tia mamony ty fa tsy zakany zany ary ninao de zao ahelinao aty anatinao tsy zakanao koa zay kanefa nataonao ihany zay le hoe fanafahana tian'andriamanitra atao aminao rehefa ataonao fanomezany mamona afaka mahandriamanitra azy sy mahatompo azy de tsy zay ihany fa ianao mihitsy no afaka tsy andevoziny intsony ary manome azy afaka manome any zavatra rehetra io zany atao fanomezana zany mamona riavana de ary fanomezana ho amin'ny fitoriana ny filazantsara hoy ny andiny fahasivy hoe oka mamona tsy marina entinareo mahasakaiza mba voasina fina marak'izay rehefa lany zany zava-manano amin'ny tompo vavaka tsika mba ho afaka am'izany fanakejamy mamona zany a ny kristianina ny fiangonana fa ay anome tsotra fotsiny nohon'ny fahasoavan'andriamanitra miasa ao anatiny mahereza ry havana misia mazava fandarana fikarin'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilany Vato missionnaire misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana